alahelo amin'izao fotoana izao fa tsy misy tsony zany professeur tena hoe mahay ary zay moa notenena hoe anaovana an'izay échange na formation zay a maromaro ny manam-pahaizana isan'ny tohina tao anatin'izay faneho-kevitry ny mpitondra tenin'ny voalohan'ny repoblika izay ny amin'ny hoe fa dia tena nahoana loatra no atao an'izany ty fireneny ty tsy anareo no nikariko tsy anareo no nandany rondoa tsy anareo no natonga anay profesora ary zay kory tsy eo misoratena ho profesora na dokotera fa noho ny fikarohana noho ny fikirizana nataonay na tetoterana na tany ivelany ary mbola amperinasy zay ankehitriny no zany endrika raha fitinina sy tsorona le izy teo zany ry izy efatra menada dia hoe endrika fanambaniana famerezana asina ny tontolon'ny université eto Madagasikara mihitsy ilay endrika faneho-kevitra ohatran'ireny ary ohatrantsika zao tamin'ireny hoe nisy mpanao gazety namana tratra tao nampiarandry zalany resaka raha matahora sy ny fanambaniana tao amin'ny anteny merandoolona reny totra na ny hevitra daholo ny mpanao gazety rehetra eto androany ny resaka enanivony ambaratonga ambony no iaran'izay fanambaniana izay zany no isan'ny faneho-kevitra profesora docteur ao anatin'izay rehetrarehetra zay mbola isy moa ny tondratsika fa amin'ny fampalalam-baovao rariva fa etotsika dia efa mitandroka an'izany izy mirahalahy menatra ny tena raha mahaloka vava tahaka inyreny toy ny hoe le izaka nataon'ilay profesora ireo manam-pahaizana malagasy mihitsy no fotaka tsy misy ilana azy raha ny voaresaky ny mpitondra tenin'ny filoham-pirenena zany hoe raha ny tianareo lazaina dia tena hoe tsy misy dikany intsony ve ny rondohan'ireo manam-pahaizana malagasy zay tete mitena aiza amin'izao fotoana izao professeur jona raha tsy mba zany reny dia olona manam-pahaizany reny fa sahanareo no mitena ankehitriny fa hoe tsy misy ilaivana azy reny olo reny ve tsy misy zay nge ny tena dikan'le teninareo e tsy misy ilaivana azy zay ny tena hevitra ny teninareo tsy mahay dia iza zany ny bado so dia manareo no ny teny aloha mibady voalohany tokony hanongo teny iza ny nampianatra anareo namola volanareo teo amin'ny toeran'io dika zany hoe zany tsy nianatra kory ianareo e maso mahasamanao teny oatra reny zany hoe ihany fa lay izy zany tena miainga ry amin'ny tena hoe efa nalainareo tany le 20 centimetatra ry andrajoelona dia bon aferanareo iny zany moa zany eo hoe maray aman-drena dia filoham-pirenena iny tsy idirantsika fa zay moa zany le izy ary androany izy mbola voapirofo ihany ary mbola asehoany ihany eny hoe na efa tsy mba miresa mba tsy dia miresaka an'izany tsony ary zalao amin'ny dehoana amin'ny fandehana nareo ihany mampipongatra le izy ondray zao androako hoana moa tsy atongavany raha 20 centimetatra amin'izao zay ihany nampianarany zanakareo any an-dafy no titrangy ty dia ahoana zany reto mpianatra malagasy amanetsy ny amatapitrisana ao anatin'izay rehetra le vahoaka efa ampahitranareo tsy mba manana an'izany fa efa mividy ho any an-dafy zany manao vakansy ary zao tsy vita hoe andeha hitady ranomasina fa dia eto ao anatin'izao hoe ny afaka baka zao iandry ny konikonina sy mikenokenina ny amin'ny hoe anao concours eny amin'ny université darofanareo raha mangatsiaka oatra zany le mpianatra anareo ve ahoana miomakomana ihany koa ny mpiano aloha mba hifampizarana zay faneho-kevitra izay eo mialohan'ny andraisana ny mpiano dia mitodika any atsimo andrefana antsika satria androany le 20 aogositra hitsarana ireo 5 enina amin'ny rahalahy vokatry ny raharaha bastoliara isan'ny ao anatin'izay moa filohan'ny otrikafo Elia Rabe vahiny tao anatin'izay raha fitinina foy ny tantara dia isan'ny vesatra nanenjehanan'ireo moa zany ny amin'ny resaka fantatra hoe noho ny fanoerana bastoliara fa rehefa raikitra ny famitorana dia nytoyny amin'ny hoe namatsy vola ny mpianatry ny université igreve namatsy vola mpiasan'ny jirama igreve na notoyna amin'ny filaminam-bahoaka oadray ia dia naninona nisy an'izany rehetra zany dia naninona niandry taty amin'ny fanoerana bastoliara taty zany rehetra zany nisan'ny maresaka eto amin'ity firenenty ary andrasantsika moa androany hoe ahoana zay endrika ho ataon'ny fitsarana zay
hitratra ny teny midina ve hoe tsy maintsy ataovy an'izao sy ataovy an'izao io sa hitsara ny kalalahana ao anatin'izay rehetrarehetra izay ao ny mpiaino ve efa vonimboninao amin'ny 038 14 882 24 sy ny 032 12 888 19 raha mbola mifanisika sy mifanesika ao dia ndao ary dia ahoana ny fandehana dia ahoana ny fandehana miraba tompoko avy azatrany ihany somary atao moramora ilay onjam-peo azafady zay mety mety zay dia ao anaty finday ianao miaina fanehoan-kevitra nataon'ilay rahamatoakely tao amin'ny fiadidinan'ny repoblika ry moa zany mampianatra ny anjerimanontolo samy mahatanora zany no itenenako hoe mangataka mihitsy a fiala tsy miapahady maso mihitsy ngamba ny zavatra niteneniny satria tena hoe vita mitsony hoe manafitoina na hoe fanambaniana fa tsy haiko hoe teny sendanandasy efa zay mihitsy ve le culture ao an-dapo zany hoe hitady ny any ivelany foana professeur mba fantatrao ve mo fantany ve mo ny statuan'izany professeur zany eto amin'ny firenena inona ny zava-bitany zany firenena zany teto amin'izany firenena zany fa tsy hitatra amin'inona fa tsy mahagaga ane mo raha zany no teniny satria ny mpitondrantsika mo raha tsy diso mialatsiny tsy manana bagage hoe intellectuel universitaire raha tsy diso ohatra ny tsy nandalo an'izany anjerimanontolo zany ka tsy mahagaga zany tsy fantatra olona nandany université ve reny hoe responsable ao amin'ny république reny mpitondra teny sady miresaka amin'ny international olona nandany université mba nampianana professeur any zany miteniteny foana ohatrany fa raha zany raha professeur nampianatra andreny dia tena mianatra hoe zany ve zavatra teneny efa culture amin'ny fitondrana zany anafatra iteny farana ny biby tao anatin'ny Madagasikara tonga eto giraffe sy ny tariny farana n'izao manafanafatra mitady ny any ivelany foana zany hoe tena efa culture ny zareo mihitsy zany le manambany tsy mahafantatrin'ina dia manaratsy manambany miteniteny foana manafatra foana ny zavatra atao fa dia tena mampalahelo fa dia mangataka eto raha hiala tsy mihitsy ny rahamatoakely iny satria dia tena matohina ny milieu universitaire mihitsy ny zavatra teneniny na ny mpianatra na ny mpampianatra pikaroka sy ny atao hoe malagasy rehetra mihitsy zany satria olona mamola volan'ny future génération reny olona teniteniny reny fa dia tena mampalahelo ny zava-misy tao firenena fa dia miandro foana zany ianao isan-kerinandro hoe inona indray zany no zavatra adalana tao an'ity fitondrana ity sotra angasitrana ny faneho-kevitra manafatra zao ny vary so mbola nitombo indray ny varina farana manina tokony mba misy manafatra ankora ngareto mpitondra anay reto nga mba afaro any raha isika ny antso manaraka raha efa misy voninao anatin'izay eny tompoko dia arabanao salama tompoko izy le miantso ivelan'ny Madagasikara io miantso mahita an'le teny le mpitondra teny repoblika zany io moa zany efa fomba fanaon'ny fitondrana ao Madagasikara ao zany ny fanaovana tsinotsinona samy malagasy dia mahatonga azy mametraka vahiny isaky ny secteur clé poste clé ao Madagasikara ohatra ny vahinina faraparan'izany daholo manao tsinotsinona malagasy ho iaho satria marobe ny manampahaizana malagasy ary tena mahavita mahay fa dia ambaneny izy ireny atao tsinotsinona fa dia ny vahiny no mena sehatra tenyle mpitondra teny filohan'ny repoblika efa hita moa zany hoe mpitondra teny filoha zany dia efa teny mety hifampitana zay fa mila mba mieritreritra ny olona ny teny iny mba mandinika kely akory ny teny tokony avoaka ny vava aloha fa tsy mety le izy ianao ataoko hoe eo amin'ny toerana io mbola toerana mitendrena moa zany fa tsy toerana fidin'ny vahoaka malagasy angamba dia tokony mba eritreritra ianao ny teniteneninao fa ianao ngamba tsy tonga teo raha tsy nisy an'ireo manampahaizana malagasy pikarokareo mpampianatra ireo no nampianatra anao raha nianatra ianao mbola toko raha nianatra satria manahirana moa zany le eto amin'ny fiainana manahirana le vava mivoaka io mila avadibadika impito ny lela hoy izy tolo malagasy
Izahantsika fitipitiana ao anatin'ny 2 minitra ihany faneho-kevitra tompoko lasy tompoko avy ajaina ahafahany rehetra miditra sy maneho-hevitra ao anatin'izay ny hoe nandinika tsara na makafaka tsara ve noko aloha fa matoa fandarana voahomana tsara reny matoa niakatra ohatran'ireny fa tsy miteniteny fa misy mpaniraka reny ndao ary raisitsika ny antso manaraka tompoko afaty avaridrano mina latsora ihany any hevitra ny zavatra misy eto amin'ny firenena ny olona tena mianatra dia tsy manao fitenitenenana foana ohatra reny mpitondra teny ao andapa reny ny olona tena manam-pahaizana fa dia izao moa ny olona petraka dia miakamakama doktora miakamakama sy kolokolo iao raha ny antso teto izao fitondrana izao i raha malala te iteny kela ry séance tena manentana miangazy tanandro raha azo atao manana ny cuisine sy ny fiaiziny aby ianareo tanohikevitra moa zany tifirina sambosamborona amorenana dossier amoronana dossier fa raha manana ny fiaiziny tiny ohatra zao afay mandraharo ty maillot belair manaova mba banderole teny mihaja olona mianatra fa tsy toyn'ireo olona fantatry moa fianarana fa doktoran kolokolo sy miakamakama ho iaho dia amin'ireny banderole divina amin'ireny fanehoan-kevitritsika tena efa mampitroatra mihitsy nge zao zavatra zao fa rehefa tena hipoaka moa sarymbolana ny fitenenana tsika gasy aleon'ny olona maty arivotra izay maty ray alina ny fomba fitenenana fa mbola misy fetrany ihany ny zavatra rehetrarehetra efa mangamasaka araka ny fiteny honorable izay izy ireo ka hitsanam-pitoerana fa zao izy miraoerany savety patati patata mbola bebebe ny afera maloton'ireo iny anerovana ankalakely afera tompona aniversaire tsy maty eo am-pony olony ireny ary ny ray aman-dreny ny vomaty tesy amin'ny fona mamofotamandry onja sy nomana malalaky zavatra reny fa marina tsy mba maty dia aloha iteniteny foana eo zay olona miseho tsy dia manana ny fahatakarany loatra misaotra indrindra tompy ankazy tsara ny faneho-kevitra ao anatin'izay voaja tsara ny 2 minitra tao anatin'izay ahafahany mpiaino hafa maneho hevitra ihany koa dia ahoana ny fandehany salama tompoko ona fandehany ngakory tsy miankiny momba le hoe olona ho tsaraina le piliara sy le tao amazanga le hoe tsy mahazo manao fa iny ametraka anaty samboaty ametraka samboaty fa ngakory tsy hoe malalaka mihitsy ty fitondrany ty tena malalaka ny demokrasia fa nga tsy zany ndray le izy magaga amin'le député zay magaga fa nga tsy hoe malalaka andray izy io dia faharoa manarakaraka izany le resaka roplanina dimy io valiny natao rylanitra izy izy fa forsa hoanina raha ray milana vanina dia ahoana ny fikan'zareo zao amin'ny dimy io ohatra ny nangingina kely iny resaka iny fa mo dia hodikodina ary amin'le fivoriana ary amin'ny 5 étoile le izy dia ahoana koa dia manararoatra ny tena izany dia ahoana koa tamin'le fahatongavan'ny Macron iny misy raha matoa izay be resaka be tany amin'ny fitsenanany Macron iny rehefa panohatra reo tsy tia vahiny tsy mandray vahiny manohatra fahatongava vahiny zao dia zao zavatra teniko amin'iny raha matoa lavalela be tao micro iny tsy tia vahiny ny mpanohatra iny hoe lasa be le vahiny nanao veloma ve le vahiny rehefa laso afabaraky ianao any rehefa maivandolo loatra ry mpanohana mpitolo nareo se dia izy tapaka avy any aminao zay afaka miverina ihany koa ianao maneho hevitra rehefa avy eo nazaratra zany ny entanina tranotsika ny amin'ny hoe ekena fa feno ny fo ao anatin'izay mampisendohitra ilay faneho-kevitra reto zareo nampindrabina ny fahefanena zanaty zany atao anatin'ny fotony feno fahendrena hatrany ny faneho-kevitra eny tompoko miarabanao salama tompoko salama tsara izy ale miantsy dia avy azy zava-misy any raha resaka eto Madagasikara zany dimina severina amin'ny andro zao dia fanjakan'ny mpanambola miezaka zany reo fitondrana ao mba hanambola dia hanambanimbany le tsy mpanambola ka na olona baby fa raha zareo fitondrana ao na misy manampaizina kara iny tenen'zay rehefa tsy manambola ohatran'zareo
dia azonjareo mbanimbanina satria efa tsy zakanjareo tsony efa tsy fankandrery zany atao amin'le fananam-bola efa enkan'le vola maloto azonjareo zany zareo dia rehefa lasa miteniteny fona ka noho izany ho antsika manana fahamarinana dia miezah koa tsika mandarika mijanahary fa mbola ho avy foa andro araiky anjaratsika misasabetsika tokoa. Mankasiraka anao nitondran'izay fanehoan-kevitrao izay raisitsika ihany ny antso manaraka zay efa zay vombombonao moa zany fa ao anatin'ny toetra raha tahaka izao dia tena mampieritreritra tanteraka dia ny hoe lasa izay ve zany le kolotsaina tianareo volena amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny hoe manao tsinitsinina ny fampianarana, manao tsinitsinina ny manam-pahaizana ihany koa. Ndao raisitsika ny antso manaraka miarabanao. Manano mbola tsara tompoko. Ya, mbola tsara. Ya, Ralay avy aty Dego. Ya, salama tsara ianao. Ye, salama tsara Ralay. Fahitako ny zava-misy eto efa manao antsipaky ny mialaina le fitondrana sy ny firongony. Efa tsipaky ny mialaina. Ary ny fahitako an'io tsy ho elatsony io. Tsy ho elatsony io. Satria nahoana hitanao raha ny fivoarany toe zava-misy ankehitriny tena izy ary efa matsapa fa efa tsisy anteherany tsony dia efa mitsipatsipaka sisa nataony ary io fitondrany io dia vondry ny manipulateur du peuple ka ny manipulateur tsy mila manampahaizana iara-iasa aminy fa ny olona tsy manam-pahalalana ny dado ny dadiaviny sy ilainy ho betsaka azay no anaovany amin'ny malagasy tsy raisiny hoe olona rena olona loharanokarena fa olona ho atao fitaovana ho badona dia mora aminy ny mamiravira azy amin'ny mamanipulateur azy ireo samy manipulateur azy. Le président est grand manipulateur et il se fait manipuler aussi par ses entourages. Zay mahatonga an'ity firenena ity tsy tafavoaka. Iny raha matokely izy zao manipulatrice le grand manipulateur koa iny. Zay ngamba natao fa dia mbola veriko hoe tsipaky ny mialaina io ataony ny fitondrana sy ireo mpomba azy io. Sotrandrena dia ankinitsika amin'Andriamanitra ny zavatra efa miroso amin'izao fotoana izao, ny hetsika efa andalana. Aloso atsika pasahina tsy mijanona zany, ankinina amin'ny ao ambony. Mankasitraka anao tamin'izay fanehoan-kevitrao izay. Reny no heverina fa hoe raha aman-dreny natao toavy teny eto anivon'ny firenena miteniteny foana. Anisan'ny manome fitaratra sy modely ratsy ihany koa ny vahoaka malagasy sy ny taranaka ao aoriana. Raisitsika ny antso manaraka miarabanao. Salama tsara. Salama tsara. Dia ahoana ny fandehana? Ny fandehana fa volagny tseriky raha ty tena fa hoe Zanagahary moa misy. Raha be moa misy manao misy voandoza zao ka tsy haindrozy raha marim-bahem-bahe zao. Fa ny programme-ndrozy avao haindrozy. Ka Zanagahary misy ary tany ty masina hitsaky io ka mbo ho avy amindrozy ny tsy mety, mbo avy amindrozy fa ary efa marikitsy ny tsy fitenandrozy enandreo fa tsy voandoza zao moa gn'androany avao rohainy fa ny hamaraitsy raha ambila haizeny tsy zakaraha. Da raha be reo manao fa rozy laraka fa zao programme-ndrozy rozy fa Zanagahary. Efa misy mahery an'io koa no itoy ambony tany toy ary nambotsy tany toy namoro lagny tsinga ho avy amindrozy avao hoe androany ro ela. Mankasitraka anao izay ao anatin'izay hoe fitarainana izay ao ihany koa le hoe ny vahoaka malagasy ankehitriny tena ao anatin'ny manao tahaka ny hoe sanatriny zany hoe sobakakam-bodariana tena taitaina ny amin'izay hoe ho avy Madagasikara etsak'ilan'izay anefa ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao dia tia metraka hoe mandroso Madagasikara. Inona nefa nojerena mandroso makaizy Madagasikara, mandroso amin'ny lafiny iny ny fampianarana ve ny mpampianatra sy ny manam-pahaizana ity fakofakona sy atao anjorom-bala. Raisitsika ny antso manaraka miarabanao. Dia ahoana ny fandehana? Ina zany ny fanehoan-kevitra ko dia mahakasika ny resaka vidin'ny roplaniny ity
izidina roplan io a rehefa tena dinena sy nieritreretina raha namparitaka eto Madagasikara mena rehefa tapamboly ety ambanivohitra eo izy io ka navita zavatra betsaka tokony tsy nanafaka vary mihitsy sika fa noho le hoe fitiavan-tena fitiavan-tena fitiavana inona loatra ny fotoana botolo zany a io no ataony zareo zavatra tsisy izy moa zany hitaingina ny roplanina ny zareo io nefa zavatra anankiray iny ara-bizakany zareo sisiny maikamaika ave hoe tonga didiny be io ka manino izy io raha mahenda hoe najanona tany dia natao hoan'ny tata mihina ny tata vidiny vola vidianana an'ireo lamina tsara eto Madagasikara na ny fambolena na ny fiompiany aty ny tontolo ambanivohitra zay fa be sota tompoko mankasitraka anao ihany koa ao anatin'izay tolo-kevitra izay lara-pahamehana tokoa izay resaka hoe fambolena izay tany amin'ny taona 70 sy 700 sy arivo tany any isika alohan'ny tena hoe nirodana tanteraka ny firaisana sovietika dia efa saikana ny banjina ihany koa ny ao anatin'izany atao hoe fahavitatena ara-tsakafo izay hatramin'izao aloha nefa mbola tsy tafarina tanteraka Madagasikara eo amin'ny sehatra iny raisitsika ny antso manaraka miarabanao maheno anao tsara dia ahoana ny fandehany io resaka hoe fanabarabarana ny manam-pahaizana malagasy io zao maresaka afaka miteny avy hatrany ianao a aza miaino an'ilay tamberim-peo any amin'ny onjam-peo a fa vatany vaovao ianao dia afaka miresaka mivantanytsika ia raha vatany vaovao ray ny antsonao a tonga dia miresaka avy hatrany tony ireny hoe miresaka ny telefonina tony mahazatra ny andavanandrom-piainana ireny isika aza miandre an'ilay onjam-peo le tamberim-peo avy any amin'ny onjam-peo satria arakaraka ny toerana misy anao a ny mety isin'ny fotoana segondra mety mahataraiky kely an'izay fahatongavany feo any aminao izay resaka fanabarabarana ho isika iteo any manam-pahaizana malagasy izay ve mahatonga anareo ihany koa tsy mametraka ny toerany fampianarany eto Madagasikara ankehitriny aza donona nefa fa ireo manam-pahaizana malagasy eny ny any ivelany eny dia miantso ny manam-pahaizana eto Madagasikara anisan'ny fanakalo hevitra ny dikan'ilay hoe mifanakalo hevitra ny dikan'izay dia ny hoe ny hevitry ny andaniny sy ny hevitry ny ankilany no atambatra satria ilaina ilay hevitra zay le hoe hevitry ny maro mahatakadavitra ny eto moa zany a tsy misy ary le sehatra ianareo ny tsy manome sehatra ary sao dia ianareo ny tsy manana olona intsony fa tsy hoe ny manam-pahaizana malagasy ny profesora ny tsy misy ndo resika ny antso manaraka miarabanao ia any aminao ny fandehany hitanao zany le tavaovao zao tamin'ny matoaly amikolo le olona mpianatra reo sortant baka amin'ny école normale efa natao mpampianatra mihitsy reny professeur certifié nefany misoma ny école nefany amin'izany mbola mampianatra foana mampianatra ka zaho zany mba saiko sosikely toko hoe aleo aloha safia mahazo poste reo le certifié sortant reo zay vao manomboka indray koa an'io école io fa tokony idina aloha raha ohatra ka tsy anam-bola amin'ny poste budgétaire amin'ireo certifié tsika reo ny fitondram-panjakana satria mampiena lanja sy ny voninahitry ny zany professeur certifié zany le fitondram-panjakana aty aiza moa hitanao hoe professeur certifié ka concours idirany amin'ny école io izy bakeo manam-pampianatra fram zany tena mampalahelo sotra betsaka antsika honorable ia mankasitraka anao nitondra n'izay faneho-kevitra izay mahakasika ny raharaha iny apetrao amin'ny toerany mpampianatra apetrao amin'ny toerany manam-pahaizana malagasy ihany koa inona moa zany no antenaitsika eto amin'ity fireneny ity intsony raha toa ka tsy mametraka fitokisana amin'ny manam-pahaizana malagasy isika anao inona iza no antsoina mazava-be zany aleonareo ve zany miantso vahiny toy izay miantso ny malagasy manam-pahaizana zay miaina antaonany maro teto amin'ny tanyrazany raisitsika ny antso manaraka miarabanao allo salama tompoko salama tsara ianao manahoana amin'ny io moa adeona fanteny ve io ia izy indrindra afaka miteny avy hatrany ianao sotra vesaka zay tafiditra aty Majanga
Zaranga mampalahelo aly mandinika ny malagasy namatsika izay lazaina fa pomba ny fitondrana satria tena marina lasa manevateva be loatra ny président Ravalomanana sy président Rajoelina malagasy ray ihany ve anao dia manevateva zavatra mampalahelo dia zao misy fe radio rahavavy anankiray manambara ny Michel eo ka zava lasa manevateva ny président ex-président Roland reo nefa tsika malagasy ray raha jerena nefa reto fitondrana amin'izao fotoana tsisy azo atao amin'ny malagasy io fa efa lasa ny vahiny ny tanitsika io sady eka tonga eto amintsika io a dia trandraka ny arenan-kibony tany sy resaka ara-ekônomika amintsika eto satria efa elany vondrany Europianina io sady eto nohon'ny inona nohon'ny izy miandany any amin'ny Rosianina dia matahotra reo satria rehefa ho azontsika ny io fitondrana io amin'ny 2028 dia very kapoaka reo indrindra reto le mpitata raha-kena dia za mba manavatra ny reto le pomba fanjakana pomba fitondrana anenina nareo satria vavanareo ihany no manomboka no amatotra anareo atsoato io Andry Rajoelina io a ny filoham-pirenena amin'izao io tsy hipetraka eto Madagasikara fa no contrat hivahatra amin'ny Madagasikara ny atony atongavany sadeka io satria tsisy ato amin'ny firenena afrikanina zany efa tsisy arenan-kibon-tany azo trandrahana tsona zao fa Madagasikara sisa fa za mba miantso anareo laza fampanoana fitondrana hoe raha pitsange anareo inana vary plastika anina farany Andry Rajoelina vary plastika sy menaka taitsony dia za mba miantso anareo hoe aovao ny toetra andao hiverina ny tena ara-dalàna dia atao vavolenta ny fanaovana politika sy ny fanehoan-kevitra fa aza dia mananga manintsy fahatany mangasitraka